mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmenaba atsika zavako malala tratry ity halaka misy fa eniny volana aprily ity ny mofinaina volahatra atsika anio dia ny lioka toko faharoa amby roapolo andiny fa fito amby efapolo ka hatramin'ny fahatelo amby dimapolo. Lioka toko faharoa amby roapolo andiny fa fito amby efapolo ka hatramin'ny fahatelo amby dimapolo vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Raha mbola niteny Jesosy indreo tamin'ny vahoaka ary ilay atao hoe Jodasy isan'ny roa ambin'ny folo lahy dia nandeha teo alohany ka nanatona an'i Jesosy hanoroka azy. Fa ho Jesosy taminy ry Jodasy fanoroana va no amadianao ny zanak'olona? Ary izay teo aminy raha nahita izay fanjo dia nanao hoe tompoko amely misabatra va izahay? Ary nanankiray teo aminy dia nikapany mpanompo ny fisorona be ka nafaka ny sofiny hakavanana. Fa Jesosy namarika nanao hoe aoka ihany na dia zao aza. Dia nanendry ny sofiny izy ka nahasitrana azy. Ary hoy Jesosy tamin'ny lohan'ny mpisorona sy ny lehibe ny mpiambina ny tempoly ary ny olona izay tonga hisambotra azy. Mivoaka mitondra sabatra sy langilangy toy ny sambotra jiolava ianareo. Raha teo aminareo isan'andro dia kianjan'ny tempoly dia tsy nanintsy tanana tampoka ianareo. Fa izao ny fotoanareo sy ny herin'ny maizina. Ray masina no manamasinana ny fahamarinana tenao ny fahamarinana. Amen. Alina mampangorory havana ity alina tantarain'ny lioka toko faharoa amby roapolo ity. Alina izay fiantombohan'ny fangiry firian'i Jesosy. Nosamborina izy ary nosamborina tamin'ny fomba matsiravina. Hoy ny tenin'ny lioka eto mitantara manao hoe mivoaka mitondra sabatra sy langilangy toy ny sambotra jiolava ianareo. Ary dia napetraka izao tontolo izao ho toy ny jiolahy Jesosy. Ho toy ny jiolahy nosamborina tamin'ny alalan'ny fitaovam-piadiana, nosamborina tamin'ny alalan'ny fampiasan-kery, ary dia hoy Jesosy hoe ny herin'ny maizina no manetsika anareo hanao zany. Izao no fotoanareo sy ny herin'ny maizina. Dia avako malala nandalo zany zavatsarotra zany Jesosy noho tsika olombelona. Noho isika olombelona no nahatonga ny tompo handalo zany zavatsarotra zany. Isika ny tokony ho fato amin'ny hazo fijaliana. Isika ny tokony ho kapohina. Isika ny tokony ho nankalaina noho ny fahotantsika. Saingy izao Jesosy no nitondra an'izany, no nisolo an'izany teo amin'ny toerana misy antsika. Ary dia misy hevim-panahy roa ary no asehon'ny lioka raha mitantara ity alina sarotra ity izy. Voalohany dia izao, tsy ankasitrahan'i Jesosy fa asan'ny maizina ny fiatsaram-belatsia. Tsy ankasitrahan'i Jesosy fa asan'ny maizina toetra tsy mendrika ny fiatsaram-belatsia ary nitovy larana amin'ny Jodasy. Toetra ny Jodasy dia izao miatsara velatsia. Zay ny tenin'i Jesosy manao hoe fanoroana ve? Fanoroana ve no amadianao ary Jodasy? Ny oroka dia izao milaza fitiavana, milaza fifandraisana, milaza fiombonana anaty mihitsy ary ny fanoroana. Saingy izany fanoroana, fifandraisana masina izany no nentin'ny Jodasy nanondro nampahafantatra amin'ireo mpisambotra any Jesosy hoe izy iray Jesosy. Satria Jesosy be dia be ny olona teo, ny andro maizina. Ahoana moa no ahitan'ny olona hoe ity le Jesosy? Mitovy daholo ny Galiliana amin'ny ankapobeny, samy lava volom-bava angambany, samy manao akanjo lava, miory Petera, iory Jesosy, iory Jaona, iory Matio, mety hitovitovy. Tsisy ahafantatra an'i Jesosy ao amin'ny maizina mihitsy raha tsy ny mpianany mahafantatra hoe zao ny fitsanganany, zao ny famindrany. Dia izao Jodasy manao hoe sao dia tsy izy no samborinareo fa olona hafa. Sao dia mpianany no voasambotra reo fa mba hahatonga anareo tena hasambotra azy dia izao aleo zany andeha ho aloha ary horoako izy. Nampalahelo an'i Jesosy zany ry havako. Nampalahelo an'i Jesosy hoe fiatsaram-belatsia.
isan'ny toetra tsy tiany olona indrindra zany tsisy olona tia me tsara velatsy zany satria fantatsika fa asany ratsy zany saingy zao anefany indraindray de toetratsika zany tsy tiatsika zany toetra zany fa ataotsika ihany indraindray halatsika zany toetra zany fa ifandraisatsika ny mpiarabelona amitsika nefa ny fiatsaram-belatsy indraindray raha moa de misy olona manao ny psykôlôzia sosialy asika zany de miteny manao hoe tsy azo iainana ange io fiarahamonina io raha tsisy fiatsaram-belatsy de fa ahoana tsy ny olona tsy voatery ilazany ao am-pony daholo fa raha tsy mety tsara velatsy kely ny olona tsy azo iainana ny fiarahamonina asa tokoa re fiarahamonina manahoana re ny mila an'izany fiatsaram-belatsy zany fa eto Jesosy de manaiky manao hoe tsy ilaina ny fiatsaram-belatsy fa manimba taratry ny maiziny asan'ny maiziny zany tsy azo ampifangaroana ny fitiavana sy ny fahakalana tsy afaka miaraka zany ary dia am'izao alakamisy masina izao de noentin'i Jesosy to amin'ny hazo fijaliana ny fiatsaram-belatsy noentin'i Jesosy to amin'ny hazo fijaliana zany ary zany rehefa malala no mahatonga atsika pino tsy tokony tsara velatsy ary afaka am'izany fatorany maizina momba ny fiatsaram-belatsy zany mety miaina an'izany zao tontolo zao mety miaina an'izany ny fiarahamonina fa ny pino de afaka malala ifanafahan'ny tompo am'izany afaka tsy miaina an'izany ny pino afaka miaina ao anatin'ny fo madio ny pino satria efa noentin'i Jesosy to amin'ny hazo fijaliana zany ary raha misy pino mety mandalo am'izany de zao mibebaka izy mila mibebaka satria asan'ny maizina zany asan'ny maizina tsy tokony hiaraka ny hoe fifamelana na fifandraisana na fiombonana ampiaroarona amin'ny fiatsaram-belatsy rehavako matetika hitatsika amin'ny andavanandrotsika zany misy olona indraindray tianao miara-miasa aminao fa zao vetivety eo de mivadika noho ny tompontsoa noho ny toerana noho ny lafin-javatra maro samihafa andraindray de mamoron-javatra tsy marina isan-karazany mihitsy mba hanapotehana ny fiainan'ny hafa andavanandro n'izao tontolo zao zany ary Jakoba efa niteniny io manao hoe tsy afatsy akory fa sady misy ny mpamitaka fa misy ny fitahana sady mpamitaka fa mbola fitahana ihany manao fiatsaram-belatsy fa anaovan'ny olona fitsaram-belatsy koa ny pino afaka malala tsy ao anatin'izany toetra izany satria efa nafahan'ny tompo am'izao alakamisy masina zao re avako tao amin'ny tompo isika hiala am'izany fiatsaram-belatsy zany raha mbola misy fatorany zany raha mbola misy manana toetra tahaka zany de tao amin'ny tompo hiala am'izany fa tsy mendriky zany eo anatrehan'Andriamanitra napalahelo an' Jesosy ny toetran'ny Jodasy efa nahoana ny fitaovan'ny fifankatiavana nolotonao ny fitaovan'ny fiatsaram-belatsy ny fitaovan'ny fifankatiavana ny fanoroana ny fiaraha-misakafo ny fifandraisan-tanana zany de fitaovana mampifankaty de tsy tokony ampiasaina amin'ny fiatsaram-belatsy fa ny faharoa re afako malala zay tsy nakasitrahan'ny tompo koa eto de zao ny fampiasan-kery tsy nakasitrahan'i Jesosy ny fampiasan-kery ny lavin'i Jesosy ny fampiaran-kery hoy ny mpianatra manao aminy hoe sao de mba tonga Jesosy ny fotoana ka afaka mampiasa sabatra zay misy sabatra angety tsy nekeny Jesosy ny fampiasan-kery ny mpanompon'Andriamanitra re afaka malala de zao tsy mba mamany olany na miatrika ny olany amin'ny alalan'ny fampiasana heritsandry na herim-batana na fampiasana na fandatsahandra tsy akasahan' Jesosy zany hoy Jesosy ndre maka raha nanontany Pilato izy manao hoe mpanjaka raha ve ianao de hoy Jesosy mpanjaka fa tsy eto am'izao tontolo zao ny fanjakako fa raha eto am'izao tontolo zao ny fanjakako de zao efa ho niady ny miaramilako saingy zao tsy eto am'izao tontolo zao ny fanjakako rehavako malala ny dikany hoe tsy eto am'izao tontolo zao ny fanjakan'i Jesosy de zao fanjakana tsy mandrava tsy mampiasa hery tsy mandratsa-dra tsy zany ny fanjakan'Andriamanitra fanohitra mihitsy amin'ny toetratsika olombelona ankehitriny tsika olombelona ankehitriny de zao tsy mampaninona atsika ny mahita raha latsaka ary ohatra nefa zavatra efa mahazazana amin'ny andavanandrotsika ny mahita hoe nisy ny olona ny tafihin'olona ndray tary
nisy olona ny vonoan'olona ndray tary nisy olo nyrobaina ndray tary za rehefa mandrafitra ny toetsaitsika ary zatran'zany mihitsy ara ny sofintsika maheno herisetra maheno vonon'olona maheno olona ravafananana de ohatranefa tsisy andro anakiray tsy anenesantsika n'zany atao am'izao tontolo zao le avako malala ny mpanompon'Andriamanitra de tsy mankasitraka na inona ny fampiasan-kery ny fampiasana herisetra ny fandratrana olona tsy akasitrahany mpanompon'Andriamanitra ary melohany Jesosy mihitsy zany de oko zao faza manao an'zany anareo ary ny fahatelo zay tsy akasitrahan'ny tompo hoe de zao ny fanalam-baraka hoy Jesosy tonga mivangoritra tonga mivahoaka be ianareo toy ny sambotra jiolahy nefa teo aminareo anadritra ny fotoana rehetra nampianatra tonga ianareo toy ny misambotra mpangalatra manala baraka afaka malala tsy akasitrahan'Andriamanitra ihany koa ny fanalam-baraka noentin' Jesosy tao amin'ny hazo fijaliana avokoa zany rehetra zany noentin' Jesosy tao amin'ny hazo fijaliana ny fahakalana noentin' Jesosy tao amin'ny fanalam-baraka ny enatra ny zava ny fampiangana tsy marina zany rehetra ny hitantsika amin'ity zavatra miseho amin'ity Luka 4:20 ity ino no entina mampahiry anao ry havako an'izao alaka misy masina izao raha mandalo zany zava-tsarotra zany ianao de zao efa resin'ny tompo zany raha ohatra ka miainao nivon'izao tontolo zao ianao miaina any amin'ny toeram-piasana miaina any amin'ny fiarahamonina ka tojo fiatsaram-belatsihy de zao aza matahotra aza kivy fa efa nandalo an'zany ko Jesosy efa nandalo an'zany Jesosy ndraindray ianao ivadian'ny namanao ivadian'ny mpiara-miasa aminao de aza malahelo fa efa nandalo an'zany ko Jesosy zakanao zany satria efa nandalo an'zany Jesosy resinao zany tsy manimba ny fahasalamanao zany tsy manimba ny finoanao zany satria efa resin'i Jesosy ary raha ohatra koa ka tojo fampianasan-kery ianao indraindray tojo teny mahery ratram-po fampiasan-kery aza indraindray mety tojo amin'ny fiainanao de matoky fa efa nentin'i Jesosy koa zany zakanao zany satria efa Jesosy miara-mitondra aminao an'zany ndraindraiky hoe misy teny mahery teny mandratra mihitsy ara indraindray hita eny amin'ny fiarahamonina eny ary raha tokoa ka misy fanalam-baraka atao anao fanalatsiana atao anao tak'izay natao tamin'i Jesosy de zao mahereza fa efa nentin'i Jesosy zany zay ny dikany tantaran'ny Luka an'io hoe ny fiainantsika io fiainan'i Jesosy de mety hiainanao koa io satria Jesosy tonga olombelona de nitafy zany nitafy ny nofo maha olombelona de mety mitondra izao zavatra iainantsika rehetra zao zay eniny iainan'i Jesosy ary de efa noentin'i Jesosy tao amin'ny hazo fijaliana ka ho anao ho atsika izay miaritra izany zavatra izany de zao matoky fa efa resin'i Jesosy zany efa maty tao amin'ny hazo fijaliana zany de zakatsika tsy maintsy misy an'izany aty ambonin'ny tany Jesosy efa niteny manao hoe ahita fahoriana ianareo fa matoky fa efa resiko izao tontolo zao noho zany de zao tsy tokony hanimba ny fanoloran-tenanao tsy tokony hampangatsiaka anao tsy tokony hiteraka fahavoazanao fahasalamanao raha mandalo zany zava-tsarotra rehetra zany ianao fa matoky fa efa resin'ny tompo tamin'ny alaka misy masina zany ny tompo ane hitahiranao ry havako malala ka hanananao fiainam-pifaliana na inona ny zavatra setrainao na inona ny zavatra lalovanao ateraky ny fankahalana ateraky ny tsy fitiavana ateraky ny fanendrikendrehana ateraky ny fanalam-baraka mety mafy ny lalovanao fa izao efa resy zany havako malala betsaka ny olona am'izao andrakehitriny zao lasa mampiasa hery mamaly faty noho ny latsaka ao anatin'ny fankahalana simba fahasalamana mikorotana amin'ny toeram-piasana satria miatrika izany amin'ny herin'ny tenany azatrehina amin'ny herin'ny tenanao zany fa ianao nofo malemy fa hatreo amin'ny finoana hoe tompo ay moa ianao nitondra izany zavatra izany ko ay tsy zaka ianao nitondra mafy fa ianao lay nororana ianao lay nosatroana tsiro ianao lay nalana fitafiana mihitsy aza naboridana nokapohana de matoa zany zakanao de zao satria Jesosy mitondra azy miaraka aminao
aza mietreritra hoe nao rery mitondran'io fa nidikany hoe maty to amin'ny azo fijaliany jesosy de netiny jesosy zany zavatra sarotra rehetra zany ny tompony ampairanao ry avako malala fa fandresena ny fiainan'i jesosy de fandresenako ny fiainanao fa miaina amin'ny finoana miaina amin'ny fitiavana matoki ny fahasoavan'andriamanitra de mijoroa mandrakariva ho vavolombelony fitiavana sy ny fandeferana tahaka ny nataon' jesosy ny tompony ampairanao ry avako malala ka ho marina aminao ny teny manao hoe momba anao mandrakariva ambara-pahatonga ny fahatapiran'izao tontolo zao ivavaka isika tompo ami'saoranao zahay fa nampahafantarinao anay fa efa noentinao ny fangiry firiana noentinao ny zavatsarotra maro isan-karazany zay mety mpahazo anay olombelona ny fankahalana nentinao ny fanaratsiana nentinao ny herisetra no entinao ny mafy indrindra no efa nentinao ho anay tompo raha todo zavatsarotra izay de ampahirezo ataovy marina aminay ny tenin'ny mpanomponao hoe voakeja manodidiny izahay nefa tsy tery potraka nefa tsy mamoy fo satria manana anao jesosy zay efa nitondra ny fahakalana ho anay fahakalana anay ny tsy fitiavana anay ny herisetra mahazo anay tao amin'ny hazo fijaliana mivavaka azy ray tompo am'izao alaka misy masinay zao ampahirezo izahay ataovy mpandresy tahaka anao aza vela resin'ny herisetra aza vela resin'ny fiatsaram-belatsy aza vela resin'ny fanalam-baraka am'seho amendrika maro samihafa ka hamaly faty na ampiasa hery fa omeo anay ny fahatoniana sy ny fahatokiana fa hanao ny ady ary nataonao andresy zahay jereo ny tanindrazanay tompo ataovy manjaka ny fifankatiavana jereo ny fiangonanay fiangonana zay tianao ampahirezo ny fiangonanay na ny fiangonanao atao velony ny finoana sy matoky amin'ny fandeferana jereo ny tokantranonay zay tokantrano misy anao raha teo tokantrano njakan'ny fiadanana ny fifamelana de manapirenao anay tsiraray avy amin'ny fanoloran-tenanay ho mahatoky hatrano zahay ka hitoetra amin'ny fitiavana anao jesosy na inona sedrainay na inona lalovanay de iorina ny finoanay misaotra jesosy amen